Fagaketo ndraitsika amty andro alagobe ity fotoana zay itondrantsika ny loha hevitra hoe ny fanemasina sy ny heriny ary ny fiasany. Inona tsara hoe ny fanemasina sy ny heriny ary ny fiasany. Ny tanjon'ity fotoana alagobe ity raha lasiana bavy dia mba hatonga atsika senao atanjaka. Endro ny fanemasina ndao tsika ijery tenin'Andriamanitra fa mandeha fotoana atsika. Luka toko faha 1 ny andiny fa 7. Luka 11:13. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ianareo na dia ratsy azy, iza le ianareo? Isika mahalala ny mezavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika vafa ny ray izay any an-danitra no anome ny fanemasina ho an'izay mangataka aminy. Ho an'izay maninona ho nomen'Andriamanitra ny fanemasina? Ho an'izay any anaty bary, ho an'izay mbola manao famadia, tsy niteneko tsara le izy, famadia tsabora. Tato manko nisy loatra zany tantarain'ny ekipa tato. Vao niresaka zany ho an'izay mivavaka amin'ny razambe dia mifampiresaka hono zareo sady mifampijery, tonga dia lasa zareo mivoaka amin'ny fiangonana. Zany hoe mbola mety amin'ny zareo zany le izy. Ny olana tsy hain'ny olona ny dikany atao hoe mivavaka, ary inoko fa be dia be koa ato mbola tsy mahafantatra an'izany. Ny atao hoe mivavaka dia miresaka amina esprit, fa io fotsiny tsy fantatra io na esprit maléfique sa esprit divin, esprit amin'ny famaizinana sa esprit amin'ny fahazavana. Fanahy zany le esprit amin'io. Ny atao hoe mivavaka dia olona miresaka amina fanahy. Tsy azon'ny olona mihitsy le hoe mivavaka mangatapitahina amin'ny raha zany hoe mivavaka ny dikan'izany. Ny razana nga Andriamanitra, tsy Andriamanitra reny raha lasiana bavy. Ary Andriamanitra ny vavantsika dia Andriamanitra sarom-piaro. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nareo ozy izy na dia ratsy ary, zany hoe isika senao efa fantatr'Andriamanitra fa ratsy sika. Na dia ratsy ary nareo ozy izy tsy amme zavatra ratsy ho an'ny zanakareo zany, tsy amme an'izany nareo, fa ny zavatra tsara foana nomenareo an'ny zanakareo. Maika ve fa ny ray izay any an-danitra, maika zany fa hoe Andriamanitra io. Raha mangataka aminy ianao dia omeno ny fanemasina. Zany hoe ny fanemasina afaka omena ny olona rehetrarehetra, fa ho an'ny olona zay mangataka ihany no omena. Ny kristianina nefa tsy maintsy midépendre amin'ny fanemasina, tsy maintsy miankina amin'ny fanemasina ny kristianina. Tsy kristianina ny kristianina raha tsisy mifanemasina. Ino ny tompo-kase atsika afantarana va zanak'Andriamanitra tsika? Ny natiora amin'ny fanemasina dia zao, inona vao fantatrao? Fanampampahery, fanahy fahalalana, mpananatra, mpitaridalana, mpanangana, mpanome-hena. Inona koa fantatrao? Be dia be ny fanemasina raha ho tany isaitsika eto. Fanampananatra, mpanangana, zany hoe hita amin'ny fanemasina daholo ny fanamboarana izay rava rehetrarehetra dia fanemasina ny tompon'andraikitra amin'izany. Raha maty Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ny fanan'Andriamanitra ny tonga namangy anazy ary nampitsangana anazy tamin'ny andro fahatelo. Raha nampahiratra ny jambo Jesosy Kristy, ny asan'i Jesosy Kristy nanonona teny fotsiny dia tonga ny fanemasina ny asa nahiratra ny jambo. Raha nampiteny mony Jesosy Kristy, nanasitrana ny boka, nanangana maty, ny fanemasina ny asa tamin'izany. Rehefa manonona teny eto ny fanemasina ny asa eto androany dia ho tanteraka aminao zay teny rehetrarehetra ho tononoko eto. Mila mino ianao, zay kosa aloha condition mila mino ianao. Ny fanemasina dia fanahendry. Fanahina zavady? Fanahendry. Fanahy fahendrena koa ny fanemasina. Ny fanemasina dia
matony tenin'Andriamanitra milaza eto hoe tsy mainka avao izy fanaray izay any an-danitra no ameny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Préciseny mihitsy hoe ho an'izay mangataka na hoe ho an'izay mampandroso, ho an'izay mampandroso ny fanahy masina ihany no miditra ny fanahy masina, satria fanahy masina malala fomba. Ny vahiny tsy afaka tonga dia hiditra ao an-tranonao. Raha tsy tonga ianao manokatra mivagavagana dia miteny hoe mandroso ianao. Fa raha misy vahiny tonga dia tselitselina hiditra ao an-tranonao, inona ny anaran'izany? Mpangalatra, sady tsy malala fomba. Fa ny fanahy masina tena malala fomba. Ny fanahy masina amin'ny malala fomba anazy zany, izy miandry anao ampiditra anazy eo amin'ny fiainanao. Samy mijoro eo ny fahavalo sy ny fanahy masina. Ny fahavalo miandra an'izay fomba rehetrarehetra, miandra an'izay fomba rehetrarehetra hoe isokafa ny vagavagana, dia vao misokatra ny vagavagana dia miditra ny fahavalo. Ny fanahy masina koa nefa etsy an-daniny miandry anao ampandroso anazy dia miditra ny fanahy masina. Raha ao anatin'ny fahotana ianao, iza no miditra ao amin'izany? Fanahy masina ve? Na tiatsika na tsy tiatsika, rehefa miaina ao anatin'ny fahotana dia tsy maintsy possession ny anaran'izany, na hoe tsy maintsy miditra ao anatin'ny vatan'ilay olona anankiray manota ny devoly. Ny fahotana dia varavarana misokatra midanadana ho an'ny fahavalo. Dikan'izany raha mbola misy fahavalo eo amin'ny fiainanao, raha mbola misy fahavalo eo dia manokatra varavarana ho an'ny fahavalo foana ianao. Raha mbola misy fahotana azafady, raha mbola misy fahotana, inona avy ilay natoran'ny fanahy masina teo? Mpagnome aina, mpampahery, mpampitraka, mpitaridalana, be dia be ny natoran'ny fanahy masina. Dia elo tsara amin'ny fotoantsika sy ianao mampandroso amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika na ao anatintsika dia mandroso izy. Manino izy? Mandroso ny fanahy masina. Ary rehefa mandroso ny fanahy masina dia inona ny nataony ao? Petrapetraka fotsiny? Tsy maintsy miasa amin'ny natorany izy, satria izay ny natorany. Rehefa miditra ao anatina olona anankiray izy, na eo amin'ny fiainan'olona anankiray, ka mahita tsy fahasalamana ao anatinao ao, tsy mahazo aina ny fanahy masina fa tsy maintsy mihetsika amin'ny natorany, tsy maintsy manasitrana izay aretinao anatinao ao izy. Zany natoran'ny fanahy masina zany. Rehefa hita amin'ny fanahy masina indray fa tsy milamina amin'ny fiainanao, natoran'ny fanahy masina tsy mila tenenina izy hoe fanahy masina alaminy izay mikorotana, fa vao miditra izy tonga dia alamina, satria endry ny fanahy masina. Androany tsika sy ianao angataka an'izany fanahy masina zany. Tena ilaza mihitsy hoe fanahy masina mandrosoa ianao eo amin'ny fiainako, mandrosoa ianao eo amin'ny asako, amin'ny projetako, amin'ny momba anahy rehetrarehetra. Fa milaza aminao aho fa na efa maty aho atsangany indray, ny maratra osotraniny, izay mikorotana ho alaminy, tsy maintsy manamboatra izy satria izay ny natorany. Tenona izay ny eo akaikinao, tsy maintsy mandamina izy satria izay ny natorany, tsy maintsy manangana izy satria izay ny natorany. Foasy tsy fatoriana ty oreto a. Raha ohatr'izany zany ny fomba fitoriako teny, mbola misy dia ahoana zany? Mitsangana antsika ry havako, tsy vomaika misy tena aza miraha fahasoavana. Ny zavatra ataontsika androany a dia angatakitsika ny fanahy masina hiditra ao anatintsika, hoe tena misokatra ao anao fanahy masina. Amin'ny fotoantsika sy ianao manao zany dia hiditra izy. Ary rehefa hiditra izy tsy jerijery tazatazana fotsiny, jereny aloha zay tovatova tsy mety ao anatinao ao, jereny zay tova maratra ao, dia jereny iny dia manasitrana izy, restaureny mihitsy ny tena marina, avaoziny iny. Raha vavony taloha simpy, omeny vavony vaovao ianao. Raha tratra simpy, omeny tratra vaovao ianao. Raha tsinay simpy, omeny tsinay vaovao ianao. Amen.
jereny am'izay rehefa avy jereny ao anatiny mijery ny velany am'izay izy inona tsy mety tena betrosa loatra ve ty olo ty aloha hiasa ozy izy ny fanay masina voalohany omeny ery aloha ianao ampahereziny aloha ianao taloha rehefa maneny telefona de tataitra be vao maneny telefona de efa tsy taitra tsony ianao fa omeny ery ianao ny fanananao an'iny ery iny efa midika hoe mandresy sady ianao amen ny afatarana fa tsy maintsy tafavoaka ianao satria fanay masina miaraka aminao fanay masina momba anao tsy maintsy mandresy ianao galahy tsy maintsy mandresy ranabavy atrakao lo amen io tsisy afabaraka zany eo tsisy maty zany eo lainga any devoly zany raha mbola eo le fanampananatra raha mbola eo le fanampampivelona mpameheny tsisy maty zany eo amen halleloja enao tsy lany volany amin'ny hôpitaly zany raha mampandroso ny fanay masiny eo amin'ny fiainanao amen iny zao anankiray iny tadidinao fijoroana vavombelona ny tety tamin'ny lahady narary tao anatin'ny kibony tao nandritra 1 taona vavaka indray zay averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra nandray ny fanay masina nitsahatra ny fanantenana afaka miaina ohatry ny olona rehetra raha misy tratran'izany ao mandendeha ny anaty kibonao any Andriamanitra ny ampitsahatra ny fanantenana ny fanay masina ny anasitrana an'izay tokony hositranina rehetra any anatin'ny kibonao any amin'ny anaran'i Jesosy na inona fa hotanao tany amin'ny lasa aiza hitodihana tsony aiza hitodihana fa manaova départ vaovao miaraka amin'ny fanay masina départ vaovao miaraka amin'Andriamanitra dia aza manao na inona ratsy autorisation avy any amin'ny fanay masina aza metsika ratsy autorisation avy any amin'ny fanay masina aza manapa-kevitra raha tsy manontany ny fanay masina aza manomboka zavatra raha tsy manontana ny fanay masina zany atao hoe olona mpandresy tsy diso safidy zany ianao indraindray nefa ianao tadidio ty avelan'ny fanay masina anao erreur mihitsiny ny antony am'izay mandray lesony tsika de iny lesony iny ampiarisika iny de rehefa avy mampiatra an'iny tsika de ampianaritsika ny hafandray iny satria ianao de fitahina ho an'ny hafa fitahina zao ampianatra fanalahidy ray ho anareo izany te hotahiny aiza mieritreritra hoe ampanovina fanatsisy tika mifanatry zany aloha misy misalasala manko hoe karaha se mipastera manatitra eto de ahoana tsy fanatitra fa tongava ho fitahina ho an'ny hafa ny fanatra de fanalahidy fa tongava fitahina ho an'ny hafa satria ianao fitahina ho an'ny hafa tsy misakafo le olona rira tsy noho ianao de zao ho tahin'Andriamanitra ianao mba hatonga le olona ry hisakafo amen zay de ny fiainanay de fitahina ho an'ny hafa fitahina ho an'ny hafa tena atao-ponay mihitsiny tia mizary zany akory tsy hoe ilahatra eo ianao rehefa aveo hoe fa rehefa miteny anay ny tompo hoe io omena de omenay rehefa miteny tompo hoe tsy omena io na hitomany takin'iny io ary tsy manome zay satria ny tompo ny fanay masina ihany no mpitaridalana iza ny voninao avaozina ny fiainana avaozin'Andriamanitra any anatinao rehetrarehetra vonina ianao isy ivoaka eto gaga ianao raha nalemilemy ianao taloha manao 2 pas 3 pas tsy haiko hoe mavita 4 mètre ianao de fa zao ianao na andeha ho any Brickaville tonga anao zany satria fanay masina miaraka aminao amen tena marina ane zany tena marina zany satria fanay masina de atsona koa fana papa zay za zany mila kristianina matanjaka manomboka androany ny ataonao io zany zao hoe tsy hitanao reny olona bokonozatra be reny inona nataony reny mba ho bokana nikotrana foana sa hoe indray nikotrana ihany de bokana sao de indray ihany aho de aloha bokana be tsy marina zany fa mikotrana foana zao ataontsika sanao zao mikotrana
tady io fa tonga eto ianao tsy haiko nahazo 4 kilo ndray ianao fa vatsy ampoentinao amakivaky an'iny farany herinandro iny amen ary manana tombony ianao matotonga eto manana tombony ianao satria ianao tonga lagby ny sasany tamin'ny lady ny teto tonga ny lagby dia efa kofony efa lany le herina laina teto tamin'ny lady ianao nahazo indray androany amen allo avy eo zay efa valo anaovanao azy vonina ndao anao fanatritsika aga ndao vitiny tsara indrindra trany nometsika ho an'andriamanitra ndao nyany aloha mandeha voalohany dia avy eo manaraka ndao azy aingany malakitsika